Zavaravina. Fandaran'ny radio Madagasikara. Anarahana ho ady hevitra Sy famila bilaran-kevitra. Zavaravina. Zavaravina. Alahady fa 20 ny volana septambra taona 2024 faly miarabantsika rehetraindray tompola sy tompoko vavy ato anatin'ity fandarana Zavaravina ity. Tsy niova ny vahiny saitsika fa mbola inambara sy nolazaina tamin'ny alalan'ny oronampeo fampafantarana na ny bande annonce natao nandritra ity herinandro ihany no tongeto. Tsy zany fa ny ministre ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Andrianiaina Rabary Paul mahazatra atsika moa dia ny miantso azy hoe Paul Rabary. Miarabarao zay Andriamatoa ministre ary faly mandray anao indray ato anatin'ity fandarana Zavaravina ity. Ya dia faly miarabantsika rehetra amin'izao takariva izao miaraba manokana anareo eto amin'ny RNM miaraba manokana ihany koa ireo mpampianatra mandreny-mpianatra manerana nosy. Zay moa ny feony vahintsika hanentana ny ady hevitra miaraka amiko eto ny mpanao gazety Mamy Razanakoto. Mikajy ny lafiny teknika kosa Joelson Rakotonjanahary, Fidelis Ramamonso ary Erjon Radibarvelo na IRD. Zay ary noela fa hiditra avy hatrany amin'ny resadresaka amin'ny vahiny nasaina isika. Zavatra roa no isan'ny nanamarika ny fitondranao ity ministera ny fanabeazam-pirenena ity Andriamatoa ministre dia eo aloha ny resaka grevy fitokonana nataon'ny mpampianatra FRAM tamin'izany fotoana zany sy ny fandraisana azy ireo ho lasa mpiasa-panjakana. Fa mialohan'izay rehetra zay nefa dia misy fantanina tsotra mba tiana hiapetraka aminao manodidina ny vokam-panadinana farany teo. Afa-po venao tompoko tamin'ny valiny fanadinana CPE sy ny BPC ary tsikaritra ihany fa ohatrany nahitana fiainana misimisy ihany mantsy ny tamin'ny valiny fanadinana CPE satria raha tsy diso dia niena teo amin'ny 300 ireo afa-panadinana tamin'izany. Andriamatoa ministre. Njatra azo rambara momba ny fanadinana moa zany dia eo misy lafiny anankiroa. Lafiny voalohany ny lafiny fikarakarana. Lafiny fikarakarana zay sorana aloha voalohany indrindra ireo rehetra ny karakara manerana ny nosy ny fanadinana na ny CPE na ny BPC. Mety tsy azosika an-tsaina tsy azosika piano an-tsaina le izy fa eritrereto an-tsaina fa mengy eto Antananarivo ny pli dia fantatra ao anatina enveloppe anankiray fa any amin'ny EPP any Beraketa any amin'ny salle numéro 1 ny sujet d'examen ny feuille d'examen mipetraka. Dia misy fandaminana spitsipitsiny maro samihafa io ary mihidy 70 andro 70 alina ny mpikarakara eto Antananarivo ary eo ihany koa ireo mpikarakara isa tokony satria mengy avy eto Antananarivo na ny feuille d'examen na ny sujet d'examen ataotsika tonga any amin'ny sekoly farany zay lavitra indrindra any amin'ny centre d'examen farany zay lavitra indrindra. Ka isorako manokana aloha zany ireo mpikarakara satria zava-dehibe ny vitan'zareo ao anatin'izay fikarakarana izay tsy ny amin'izao fotoana izao ihany satria io dia anisan'ny azosika lazaina hoe expérience na traikefa ananan'ireo tompon'andraikitra samihafa manerana ny nosy ny fikarakarana examen io. Eo mivokatra dia betsaka ny azo ambara mivokatra. Raha te hijeritsika hoe ny tapahafahana ve no andanjana na andrefesana ny voka-pifidianana dia marina izany. Marina izany satria ny tapahafahana tokoa no afahana mijery hoe tsara ve soratsy ny vokatra. Fa ny tapahafahana eo ihany tarehimarika fotsiny reny. Fa ny zava-dehibe dia ny fahaizan'ny ankizy. Raha mandefa ny zanany any am-pianarana ny ray aman-dreny tsy hoe andefa ny zanany dia mandeha fotsiny izy mankano ny ankizy fa tsy misy vokatra azo andrasana amin'ireo ankizy ireo. Fahaizana zany ny tiako ambara. Inona ny fahaizana mamaky teny, fahaizana manoratra, fahaizana mamakafaka. Satria tadio tsara fa ny CP zany 10 tao eo ny fanomanana azy fa tsy herintaona ihany, tsy le fataona fahadimy ihany ny fanomanana ny CP fa ny taona voalohany ka hatramin'ny taona fahadimy dia fanomanana ny CP daholo. 10 taona no nianaran'ireo ankizy ireo dia inona zany ny vokatra. Izay vokatra izay dia ny fahaizany mamaky teny sy manoratra, fahaizany mamakafaka, fahaizany mikajy, fahaizany ihany koa mifehy ny fiarahamonina sy ny tontolo misy azy. Amin'izay 10 taona izay tsy miandrahatra betsaka isika amin'izay fa kosa miandry vokatra sy fahaizana. Ka rehefa jerevana ilay izy raha ohatra ka raisina fotsiny hoe tarehimarika, mahatarehimarika azy, tsy jerevana ny ao ambadika, tsy
fijerevana ny hoe mahay manoratra ara-dalàna ve mahay mamaky teny ara-dalàna ve mahay mamaky afaka ara-dalàna ve dia mifamitaka etsika minan-kavy ary betsaka ny toerana ho iaho izay ambony ny tahany fa rehefa jerevana dia tsy araky n'izay fahafahan'izay le ankizy satria na dia ny manoratra ny anarany na ny manoratra nireny oabolany reny na amin'ny fianjatra maro samihafa tsy hainy. Io zany tsika ny mametraka an'ilay kalitao satria ny kalitao dia zava-dehibe amintsika. Mora dia mora no manao hoe 80% na 70% ary nisy ange zany tamin'ny fotoan'androny fa tsy midika niny tahapahafahana iny no manome lanja na hoe migarantir atsika na hoe tena manomezana toko fa tena mahay le ankizy. Iny indicateur fotsiny na fandrefesana anankiray fa tsy indrery ny fandrefesana fa raha variana amin'ny tahapahafahana iny tsika dia hosahirana. Ka itsy zany dia manentana andray aman-dreny satria 10 taona no manatsika ny examen CEPE kanefa tsy maintsy mifandrimbana isika manara-maso ny any an-trano ihany koa fa tsy hoe rehefa vita ny fianarana any an-dakilasy dia sahala vita ny fianarana fa misy fanara-maso iarahana amin'ny ray aman-dreny any an-trano. Tsarogo tsara tokoa Andriamato Ministra fa nisy teny miendrika fanamby na défi nataonao momba ny fanadinana CPE satria tao anatiny sahotahotaka fianjana mitady moa ndao atao hoe tsy nitovy hevitra ny ministera sy ny mpanabe tamin'izay fotoana izay dia hoy ianao nanome toky ny ray aman-dreniny ankizy hoe raha tsy misy io fanadinana voalohany ho an'ny zaza malagasy io dia za mihitsy no ametra-pialana amin'ny toerako. Tenao zay Andriamato Ministra ary soa ihany fa nisy moa zany ny fanadinana niezaka nataonareo rehetra dia mitiky ve zay fa manamafy ny toerana zany ianao zao. Tiako resahana ny tompona andraikitra dia tokony hanatanteraka ny andraikiny rehefa tsy vita ny tompona andraikitra ny andraikiny dia tokony matsapa-tena ny tompona andraikitra rehetra mametraka ny fialany rehefa tsy vitako ny amo zany ny zavatra andraikitra aloha voalohany indrindra dia ny fikarakarana ny examen CEPE ary raha tsy hoe nametraka défi amin'iza na amin'iza mihitsy fa mametraka fotsiny hoe tompona andraikitra amin'iny tena dia mahafantatra fa tompona andraikitra ny amin'izay zavatra izay. Ny momba ny hoe fiara-miasa amin'ny syndicat sy amin'ny mpampianatra nge mazava ho azy rehefa namiveriko mbenemeny fa anatin'ny fampiresahana foana tsy mitovy daholo ny hevitra tsy afa-po daholo tsika rehetra ary za nisan'ny tsy afa-po indrindra voalohany anatin'izay satria raha ohatra ka nieritreritray dia vita tao anatin'ny herintaona ny recrutement raha nieritreritray dia nanangana efitrano fianarana 3 arivo isa-taona isika raha nieritreritray dia tsy misy tsony zany mpampianatra firamimay zany raha nieritreritray dia efa vita somantsara amin'izao fotoana izao ny programme mpampianarana vaovao izay ilaina fa tsy afa-po itsika ny antony maro samihafa ary ny fampianarana tsy kilalao an-jaza akory na hoe zavatra masiny io na hoe sanatriny zany seza na latabatra fotsiny na rindrina fotsiny fa ny fampianarana ankizy miasa ireo zany no vokatra. Ray aman-dreny no maniraka an'ireo ankizy ireo mandefa an'ireo ankizy ireo any am-pianarana mpampianatra no mandray an'ireo ankizy ireo any am-pianarana olombelona daholo zany ary eritrereto tsara fa raha ankizy any natapitrisa raha mampianatra rahetsy raha ray aman-dreny mpianatra mitovitovy amin'izany isa izany matapitrisa maro samihafa dia tsy hitovy daholo ny hevitsika rehetra ary raha ny sitsiny raha tsy mitovy satria olombelona isika samy manana ny fiainany samy manana ny zavatra maro samihafa ny ainany dia tsy hitovy ny hevitra kanefa rehefa tsy mitovy ny hevitra tsy midikan'izany ifandritaka fa tsy maintsy mifampiresaka tsy maintsy any koa manao ady hevitra dia mijery ny lalana izorana miaraka satria tanjona iray ny fanabeazana dia ny amoaka olombanina ho an'ny firenena. Iresana teo Andriamato Ministra fa hoe tsy hoe ny tahapahafana ny zava-dehibe fa hoe ny fahaizan'ny zaza malagasy ny tena sinjovina izany. Eo indrindra ny fantanena tiako apetraka hoe momba ny politika fampianarana zany izay ho apetraky ny fanjakana amin'izao fotoana izao mitodika amin'inona moa zany izao ny fampianarana ataontsika fampianarana anomana ny ankizy amin'ny resaka asa ve sa io anomezana diplôma ho an'ny mpianatra satria masy zavatra misy dia isaky miova ny mpitondra na ny rafitra izany dia misy fiovana foana ny rafitra eto amintsika izany raha tsy laza tamin'ny farany teo zao tamin'ny 2014 nisy ny atrikasa lehibe teny amin'ny CCI Vato inona zany zao tena hoe foto-kevitra na ny rafim-pampianarana zany ho apetraka zaza malagasy amin'izao fotoanana misy antsika izao. Hatreto aloha tsika tsy tanova rafim-pampianarana ary mitandrina tsara tsika ao anatin'izay satria tamin'ny fotoan'androny tamin'ny fitondrana alohan'ny tetezamita dia nanova niezaka nanova fa tsy mbola vita ilay izy manova rafim-pampianarana. Ny antony mantsy mahasarotra an'izy io dia misy dingana maro samihafa. Tsika zao niresaka tamin'ny voalohany ny manala CEP misy taona anankidimy
manala BPC misy taona 4 de avy eo manala baccalauréat misy taona anankitelo. Zany hoe zany misy antanatohatra nataona izay tsy maintsy andalovan'ireo izy ireo misy dingana maro samihafa andalovan'ireo izy ireo zay vao manana an'ilay CP manana an'ilay BPC ary tsy ndray andro akory de tonga de milatsaka any ohatrany hoe iny lay fandaharana de tsy maintsy atao miova ohatran'izay le izy satria raha manova ihany koa tsy maintsy manofana ny mpampianatra. Zay koa zany ao anatin'izay ary tsika amin'izao fotoan'izao efa manoma sy fanan'ilay mpampianatra moa ao anatin'ny programme nasantsika. Marina ny fanontanianao hoe inona amin'izay ary nanaovantsika anazy ity satria miandry zany ny olona ary mametra-panontaniana ovaina ve le rafi-pampianarana fa io tsy azo ovaovaina fotsiny sala amin'izao io. Ny antony tsy maintsy fantatritsika hoe inona ary inona zany ny hevitry ianareo amin'ny raha lahy zao raha hoe inona no tanjona amin'ny fampianarana raha mivoaka manana diplôme na CEP tsika de inona ny ankizy amin'izay mametraka fanontaniana amintsika rehetra na izy raha lahy moa zany eto aloha koeto fa itsika rehetra tokony mametraka an'izay fanontaniana izay ankizy sala amin'ny ahoana kay no manana CEP efa nisy nandinika an'izany ve itsika hoe ankizy sala amin'ny ahoana zay no mahasarotra n'le examen farany teo satria nametraka amin'izay zao zay hoe tsy ankizy mpanao boloky no manana CEP fa ankizy efa manomboka mandinika mamakafaka fa raha ankizy mpanao boloky fotsiny de tsy ohatran'izao ny tsika satria na voalohany indrindra ilay zavatra ianarana aloha zany fatarina tsara hoe boloky anao inona ary ka itsika zany ao anatin'ny zavatra zay mila natao hoe profil de sortie somary teknika le izy fa tsy maninona zany hoe mila fantatritsika zany aloha atreto tsy fantatra mazava zay ary mahavariana rehefa mifampiresaka amin'ny olona maro samihafa tsika maka ohatra zao hoe raha mijery ny taremarika eo amin'ny efatra tapitrisa eo ingeny ankizy any amin'ny taona 10 voalohany dingana voalohany jusqu'au amin'ny CEP zany hatro amin'ny CEP efatra tapitrisa ny ankizy ny ankizy eo amin'ny 6e ka hatramin'ny 3e ray tapitrisa lasa zany nakaiza le izy fa maninona ny lasa le ankizy de mety eo ny tsy ampy ny sekoly tsy ampy mampianatra fa ny tena be deaibe le izy eo tsy fantatry ny olona aninona ary hianatra de ho aiza lasa ny fitenin'ny tanora hoe hianatra de ho aiza de lasa be voka avy eo de mitaiza satria tsy fantatry ny olona na ny ray aman-dreny ary mandeha vandana ho mianatra de mianatra raiky izy inona le olona ivoaka avao zany io zany mila apetraka tsara zay zavatra zay de rehefa avy eo koa miditra ny dingana faharoa de inona koa zany tokony misy tombony ho an'ilay ankizy ho an'ny fiarahamonina ho an'ilay ray aman-dreny ny fandefasana ilay ankizy mianatra fa tsy hoe mamaky teny sy manoratra mamaky teny sy manoratra ndray zavatra roa taona telo taona de vita io zany no ametrahako an'ilay adihevitra napetraka aloha zay tena mipetraka tsara mihitsy andao ara anova rafi-pampianarana tsy fanapahan-kevitra za samy rery na fanapahan-kevitry ny prime ministre na fanapahan-kevitry ny filohan'ny républicain Janary Mampianina no atao anatin'ilay rafi-pampianarana fa fanapahan-kevitry ny fiarahamonina isika malagasy rehetra tsy maintsy mifampiresaka ametrakasika le plan sectoriel de l'éducation izay ho avy zany hipetraka hitantanany rafi-pampianarana rehetra na ny eo nivon'ny fampianarana ankapobeny éducation nationale na mahazaratsika ny teny azy na eo nivon'ny fampianarana rakasa ny formation professionnelle na eo nivon'ny fampianarana ambara tonga ambony enseignement supérieur tsy maintsy mirafitra tsara eo tsy maintsy mifandrina tsara eo ary tsy maintsy misy ny fitohizan'ny asa miaraka ao anatin'ireo zay le plan sectoriel de l'éducation izay anaovana karazana atrikasa lehibe satria ny convention nationale de l'éducation no vitatsika tamin'ny 2014 miaraka amin'izay zany reo ministère anankitelo reo manao an'le plan sectoriel de l'éducation dia isy atrikasa lehibe eo amin'ny faritra roa sy eto Antananarivo ao anatin'ny fotoana izay efa voafetra mandritry ny volana oktobra io zany tena maromaro koa afahana mametraka an'izay isika rehetra zany no miara-mandinika an'izay tafiditra ao ny fikambanana tsy miankina tafiditra ao ny école privée ny tafiditra ao ny école privée catholique protestante FLM sy zay rehetra école privée miaraka amin'ny finoana tafiditra ao daholy isika rehetra mifandika ny mpampianatra ny syndicat ny mpikarakaraan'ireny semban'ireny miaraka mijery an'izay daholy tsika de avoakatsika ilay lalana sy rafi-pampianarana apetraka zany de rehefa avy eo rehefa mipetraka tsara le plan sectoriel de l'éducation dia taterahana amin'izay ka nizaniza mpitondra eo nizaniza ministra eo nizaniza rafitra eo de iny no atao mahaolana an'ilay izy mantsy de zao konokono mpitondra any ambony any lay izy de apetraka de rehefa miongana le mpitondra de ny olona rehetra tsisy mivaky hoe efa miongana izy de miara-miongana amin'ilay rafitra fa itsika miainga mihitsy hoe miaraka amin'ny rehetra mipetsihatra rehetra mpampianatra ny école privée araka nyresaka teo sy ny olona rehetra ka na miongana ka tsy ministra tsitsony dia ny olona rehetra io no miaro amin'ny tetikasa iny satria tsy tetikasa ny ministra tsy tetikasa ny gouvernementa fotsiny tsy tetikasa ny filohan'ny république fotsiny fa tetikasa ny malagasy momba amin'ny fampianarana iny de iny no ianatsovana ny mpamatsy vola maro samihafa hoe tia ny tetikasanay dia
manatanteraka isika raha anampy anareo de irito fa tsy hoe tetikasan'ny vahiny ray le izy zay koa olana maro mipetraka eto amintsika tsy tsapatsika hoe tetikasantsika izy ohatrany hoe tetikasan'ny vahiny de ianona nanao an'io e mpamatsy volana nametraka an'io e tsy nangalana ny hevitra io e ho alaitsika ny hevitry ny olona rehetra isaky ny faritra de eto Antananarivo zany no anaovana ny consultation nationale dia miaraka amin'izay tsika amin'izay izy mpitondra eo raha pitso raha afaka pitso satria fandibiasana ny toerana miaraka eo daholo ary raha ohatra ka hanovana iny de ireo olona rehetra zay nivory mandritra no iaro an'iny tetikasa iny. Misy zavatra anankiray manititika anandry matonisy le nambaranao teo zay hoe anao inona ny mpianatra hoe manana diplôma CPE zay zany hoe manana tendance ve zany ny fitondrana amin'izao na ny politika ny apetraka amin'izao hoe tokony efa any amin'ny ambaratonga fototra ve zany efa misy formation professionnelle ve technique ve ny ankizy ve zany de mety ho misy ve zany karazana limite d'âge ve ho apetraka zany any amin'ivy ambaratonga fototra reo na ny PP zany raha mamaly an'izay de sahala amin'ny hoe efa izay zany no ataotsika nefa resahako teo andeha amin'le consultation tsika de aloha isika rehetra no miara-mandinika an'izany satria ny tokony ho izy ny fampianarana dia vahaolana amin'izao fotoan'izao mantsy ny fampianarana sy ny fianarana karazany olana eto amin'ny ministera moa de lasotrany hoe ministera ny olana isan'andro san'andro mahita olana foana vahana nefa ny fampianarana sy ny fianarana tokony vahaolana ho an'ny olombelona anankiray ho amin'ny fiainana raha pitso raha afaka pitso karaha navita dingana izy teo amin'ny ivony CP de vahaolana aloha amin'izay dingana izay aloha de rehefa miakatra de vahaolana foana no hita fa lasa mihitatsika amin'izao fotoan'izao de hoe olana hoe écolage frais d'inscription tsy voalohany karaha mampampianatra olana foana no hitatsika karaha ohatra antsika no ministera ny olana de azo tafavoaka mihitsy ary zay isan'ny tsy matavoaka ny firenena satria mahita olana maro samihafa zany tsika ao anatin'ilay fampianarana fa ny tokony izy ny fampianarana ny vahaolana ho an'ny firenena fa tsy tenitenenina fotsiny zany zavatra zany fa tsy maintsy misy zavatra tsapaitanana isaky ny dingana lalovan'ny ankizy de isika no mamaritra izany resaka an'le taona teo ihany ianao hoe limite d'âge teo io ao anatin'le plan sectoriel de l'éducation io fantatritsika ve ary mbola tsy fantatritsika de ampafantariko amintsika fa enitaona nge ny taona voalohany idirany any an-tsekoly amin'izao fotoan'izao ao anatin'ny lalàna amin'ny fiatsika enitaona zany ve tsy efa lehibe ny ankizy enitaona dia misy elamelana be zany eo amin'ireo ankizy ataoko hoe ny ambanivohitra na ny faritra maro samihafa zay tsy manana an'izay fahafahana mety alohan'ny enitaona zay sy ny ankizy any amin'ireny vohiparitany na any amin'ireny vohiparitra sy ny ankizy mety manana fahafahana hiditra satria amin'izao fotoan'izao roa taona sy tapany telo taona ny ankizy dia afaka mianatra itsika zany tsy mandray ankizy ny eto amin'ny ministera sy eto amin'ny firenena raha tsy eny taona de hatreto zany fa very telo taona be izao ny ankizy malagasy par rapport na hoe miapa na rahoarina amin'ireo ankizy rehetra manerana anosy mila valiny zany tsy mila adihevitra politika zany fa adihevitra iarahantsika mifandinika hoe andao ary jerevana ny fotoana izay idiran'ny ankizy voalohany zay ny faharoa ny fotoana izay ijanonan'ny ankizy amin'ny dingana voalohany amin'le hoe école fondamentale éducation fondamentale araka ny resahako teo metsika zany manao 10 taona dia manana ny CPE zay zany etsika ny fondamental zay le 4 millions de resahako teo 10 taona ny ijanonana mety zay eny taona izy 10 taona raky 10 taona izy zany mivoaka ao anatin'le système voalohany le dingana voalohany ny olona nipitan'ny ranomasina rehetra farafahakeliny 7 taona de eo zany le Madagasikara tsy mampandroso azy satria le ankizy ilainy amin'le base 10 taona fotsiny metsika azy ny olona rehetra na ny afrikana na ny européana na ny amerikana na ny sinoa 7 taona ahoana ny faninanatsika ahoana mangalantsika firenena vanina anatin'izay fa de hoe ampy le 10 taona io moa zany le 10 taona io ndraindray ny mifaritra maro samihafa mety marana ihany mianatra ny riva tsy mianatra tanareo zany fa tena misy réflexion misy fandiniana sy fanapa-kevitra iarahana miaraka zay resako hoe miaraka fa tsy fanapa-kevitry ny ministera tsy fanapa-kevitry ny gouvernement tsy fanapa-kevitry ny filohan'ny repoblika samy irery satria mandalo daholo ohatra rehetra fa miaraka isika malagasy mandinika ao anatin'le plan sectoriel d'éducation hoe inona ary natao ampetsika ve 10 taona io raha hiatrika amin'ny fanatontolonitsika raha metraka olona vanitsika raha hanofana ny zanakitsika araky ny resahako teo misy tombony ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny fiarahamonina ho an'ny ankizy ny fianarana tsy ampy 10 taona io amin'izao fotoana izao raha hiatrika amin'izaytsika de izay tsy maintsy hodiniantsika ao anatin'ilay plan sectoriel d'éducation maka ohatra fanotelina ny teny hoentina mampianatra io mantsy manahirana be izy io afangarontsika ny hoe teny entina mampianatra sy ny hoe teny voafehy rehefa mianatra tsy mitovy zany rehefa mianatra no afaka mifehy teny frantsay teny anglisy teny espagnol fa ny teny entina mampianatra de teny entina mampita n'ilay fahalalana eny amin'ilay ankizy indrindrandrindra amin'ilay ankizy
aty amin'ny voalohany faharoa fahatelo faefatonany arakarak'izay ahafahantsika mifandinika ao anatin'izany ka raha voafangaritsika ireo dia diso daholo ny fomba fihevitritsika ny teny entina mampianatra dia ny teny aina an'ilay ankizy sanandro rehefa mivoaka ny sekoly satria tery aloha dia nanoteny tamin'ny ray aman-dreny mpianatra hoe aza adino fa mitompona andraikitra amin'ny zanakareo ianareo rehefa lefanareo mianatra ny ankizy dia rehefa vita ny fianarana dia tompona andraikitra ianareo manara-maso ny fianarany ankizy any an-trano le zany hoe le teny hoentina mampianatra zany teny ahafahan'ny ray aman-dreny miresaka amin'ny ankizy teny ahafahan'ny ankizy miresaka amin'ny mpampianatra ary teny ahafahan'ny ankizy mivelatra ihany koa ny fiarahamonina fa tsy teny artificiel na hoe imposena fotsiny sahala amin'izao hoe dia tiany ampianarana anareo mivoaka veto ianareo jerevan'le ray aman-dreny ka e tsisy hainy le teny ao amin'ny ankapobeny nge zany andriamatoministra ny teny malagasy aloha ny tena ifandraisantsika raha nisy ny tokantrano zany ny resany dia ito zany fantany manaraka hoe nandritra nylay fanatanterahana ny sport scolaire na ny fanatanterana sekoly farany teo zay natao tany Tolagnaro dia ohatra ny tazana nanaraka anao teny ihany lay malagasy manam-pahaizana manokana amin'ny fandrafetana ny fandaharam-pianarana ho an'ny firenena iray raha tsy diso ny vaovao eto am-pelantananay dia izy angamba no nandrafitra ny rafa-pianarana ho an'ny Gabon dia eo no ipetrahan'ny fanontaniana hoe tsy fantatra moa na mbola izy ihany zany no andrain-tanana ny eto amintsika na tsia fa ny tiako antanina dia ny hoe tsy ampy ve ny na tsy havanana mialatsiny amin'le fiteny ireo mpampianatra mpikaroka malagasy ohatra hoe mifanometanana aminy sa ankinina manokana aminy tanteraka izay famadihana ny rafa-pianarana izay tsara ihany moa tsy ivoany zay fanontaniana zay satria misy mpampianatra menimenina madinidinika any hoe ay de ty ve zany no anovany ihany nefa ry zareo koa mieritreritra fa manam-pahaizana afaka mifanometanana i Madagasikara manam-pahaizana be dia be amin'ny lafiny fampianarana ary anisan'ireo manam-pahaizana amin'izany ny olona nasaintsika teny fort dauphin zany tamin'ny sport scolaire inona moa zany zavatra nisy tamin'ny sport scolaire amin'io mantsy miaraka daholo ny tompona andraikitra rehetra mitraina sisko manerana nosy dia misy ady hevitra atao dia nasaina tany izy sy manao ny raha fampianarana malagasy izy olona efa manam-pahaizana izay manao ny raha fampianarana any Kenya any Gabon amin'ny tany afrikanina maro samihafa ny resahanareo teo fa ny tsika izy moa zany efa sous contrat consultant any andafy izy any Afrika dia natsoina izy ary isorana azy manokana zany satria tsy nandray vola izy nariary ary momba izay fa mizara fotsiny zany ny zava-misy manerana n'izao tontolo zao mizara hoe izao ny hitako fa izy tsy manao ny atsika isika ihany no manao ny atsika zay resahako teo amin'le consultation régionale isika no manao ny atsika ny expert dia manampy atsika fotsiny mandrafitra avy eo satria isika rehefa mifampiresaka eo tsy mitovy daholo ny fomba fahaizana ary tsy mitovy daholo ihany koa ny fari-pahalalana fa tsy maintsy miady hevitra isika dia izy ny manandrafitra tsy ilay rangaty ny resantsika iny zany fa ny expert izay expert malagasy iringiriny no andrafitra miaraka amin'ny ministera ny fonjakevitra rehetra ho arindra ho plan satria ny resako teo hoe plan sectoriel de l'éducation ary tsy le rangany resanao tany fort dauphin iny akory andrafitra azy fa izy kosa ny manana ny expérience be dia be raha tsony ny tany afrikana toy izy isika hoe fa maninona ny tany afrikana miantso azy fitsika tsy mba afaka mifampiresadresaka aminy manolo hevitra atsika alohan'ilay consultation nationale sy régionale izay atao amin'ny volana octobre io ifandraisanao teo moa zany andriamato ministre moa zany le vinavinao ataontsika moa zany amin'ny resaka plan sectoriel de l'éducation ity fa teo aloha zay tsika efa nanany ihany koa nge tsika ny APC na ny approche par compétence efa nanany ihany koa tsika ny OPC ny objectif par compétence zany zao zany tsika zany ivadika tsika amin'ny resaka PSE nay zany zao tsika zao dia ny fantanena manetikitika nay zany zao ndrina fa ho an'ireo ray aman-dreny zay mino antsika amin'izao zao ndrina fa ny any ambanivohitra any inona ndray zany zao no andrasana zany raha tafapetraka somatsara zany ty plan sectoriel de l'éducation ty isy fanovana zany eo na eo amin'ny resaka taom-pianarana fotsiny satria matetika ny ray aman-dreny indrindra fa ny any ambanivohitra da vanim-potoana ny ririnina nanaovany examen dia be da be ny ankizy mitaitaina ao anaty vanim-potoana orana ndraindray inona zany tena hoe ho andrasana zany tena fanovana any fotony ve zany sa misy zavatra vaovao ho ampidirina ny tamin'ny teo aloha le approche teo aloha tsy mitovy le hoe PSE sy le approche approche pédagogique le hoe APC dia amin'izao fotoana zao moa approche par compétence zao moa zany tsika zao PPO zany APC tsika fa reny zany singa iray ary singa aty efa tafapetraka daholo le PSE plan anankiray lehibe izay amatotra éducation nationale
ny formation professionnelle enseignement supérieur momba ny fanabeazana eto Madagasikara zay le PSE de le approche iny singy teboka anankiray ahafahana mampita iny zany le approche inona ny fomba ampitana fahaizana ka na io ABC na PPO dia fomba fampitana fahaizana zany zay fa sao de afangaro mantsy le izy hoe les plans sy le approche sy mitovy fa les plans le zavatra ngeda be aty ambony fampiresantsika am'le consultation nationale dia teboka anankiray ny hoe inona ny fomba na approche ahafahana mampita an'le fahaizana zay aloha zany zavatra tiako amarinina tsara fa sao de manjary diso hevitra ny mpiaina ny faharoa hoe inona zany no miandry atsika zany am'izao fotoana zao dia mamita an'le plan sectoriel io am'izao fotoana zao rehefa tafapetraka le plan sectoriel dia miova tsy kelikely lera zay koa tsy kelikely miova tsy kelikely ny rafim-pampianarana tsy hoe tonga de aty amin'ny taona voalohany ka hatrany amin'ny terminala tonga de miova ny ray maro satria tadio tsara fa misy dingana le an'le ankizy ka raha eritreretinao hoe miova zany ny amin'ny terminala nefa tsy miomana ny taty amin'ny seconde de tena ngamba catastrophique na hoe zava-doza mihitsy ny vokatra satria raha ny terminala napetraka ao aloha ohatrany hoe mitafy zany napetraka ao aloha nefa tsisy fototra fa tsy maintsy miova zany hoe misy isaky ny promotion zany de miakatra tsy kelikely lay fanovana fampianarana raha-fampianarana izay ny zava-dehibe zany hoe rehefa mametraka an'io zany tsika zany resahako teo hoe tokony isika rehetra no miaro an'izy io fa tsy anjaran'ny ministra fotsiny miaro an'izy io satria miova zany isaky ny dingana dia ireo promotion voalohan'ireo zany miakatra de miova ihany koa de manaraka ny aty ambany fa tsy hoe avy de miova daholo de raha ohatra n'izao ianao zany zao zavatra hafa nianarana atao amin'ny 6e de zavatra hafa ndray nianarana amin'ny 5e tsisy fitohizany satria tonga de milatsaka fotsiny ohatran'izao lay programme ampianarana de tsy ety mihitsy zany anomboka amin'ny taom-pianarana ity zany izy io tsy anomboka amin'ny taom-pianarana ity izy io satria tsy maintsy fita le plan sectoriel amin'ny taom-pianarana 2024 zany tsy mbola miatra izy io fa rehefa mipetraka le plan sectoriel de miainga am'izay zany par promotion zany le izy le hoe promotion entre 2017-2018 de miakatra indray 2017-2018 iny année 1 de année 2 de miova ndray zany miakatra ny année 2 année 3 année 4 année 5 de hitanareo tsara zany fa mety mandritra ny 10 taona tsika manova tsy kelikely an'io fa tsy afaka tonga de apetraka fotsiny satria misy cohérence le izy ary nyresanareo teo momba man'le hoe ahoana fomba fiaraha-miasa amin'ny ministère anankiroa de efa tsy ny technicienne ministère ny fampianarana rery fa ao ny technicienne fampianarana ambony ao ny technicienne ny fampianarana arakasa dia kaondo ao izy ireo am'izao fotoana zao andro ciel am'izao fotoana zao andriamato ministra dia mamarana ny fifanana moa zany ireo mpampianatra manerana ny nosy satria ianao ihany no miteny teo hoe miatrika fifanana le mpampianatra am'ty plan sectoriel de l'éducation zay eritreretintsika ho apetraka ty azo fantarina ve inona moa zany le fifanana omenan'ireo mpampianatra reo ary faharoa manaraka an'izay misy miteny keo mantsy hoe rehefa mba fotoam-pialatsasatra de tokony mba hialatsasatra ny mpampianatra de idina amina toeran'iray manaraka an'izay fifanana zay sa rehefa vita io zavatra eritreretina na arahany fifanana io de sisitsony amin'ny manaraka satria mba io koa fotoana ahafahan'ny mpampianatra manarôhatra miala sasatra zany satria reraka am'le fampianarana mandavataona taona tena marina zany ary ito moa zany momba ny fifanana manokana azoko lazaina hoe te hitondra fanazavana kely io fifanana io dia metitsika tao anatin'ilay fanatanterahana n'le fampidirana fram ho mpiasa mpanjakana tadio tsara fa tamin'ny taona 2024 dia mpiasa mpanjakana eo amin'ny 300 ny mpampianatra no mpiasa mpanjakana zany mpiasa mpanjakana eo amin'ny 3 alina teo no misy eran'ny nosy ny 7 alina dia mpampianatra fram ny mpampianatra fram fantatry ny rehetra ary fantatry ny mpampianatra fram ihany koa dia mpampianatra izay nalain'ny ray aman-dren'ny mpianatra teo atoerana satria nanangana sekoly teo atoerana ny ray aman-dren'ny mpianatra ny fokon'olona ny commune kanefa tsy nisy mpampianatra teo ary ny mpampianatra mpiasa mpanjakana vitsy dia vitsy na mivangongo amina toerana reny vohipartana na reny vohiparitra fotsiny dia nanapa-kevitra ny rehetra eo atoerana anangana sekoly dia aka mpampianatra fram io izay kely de kely ny karamany 700 ny mpampianatra eran'ny Madagasikara tamin'ny taona 4 sy 4 arivo ny mpampianatra fram 700 isanjato am'izao programme anasantsika izao amin'ny taona 12 sy 4 arivo dia 700 isanjato ny mpampianatra eran'ny Madagasikara no mpampianatra fram rehefa resaka mpampianatra fram tsika dia zavatra maro samihafa manahirana ao anatin'izay ny voalohany ny karamany raha ny ray aman-dren'ny mpianatra fotsiny mana karamany izy dia indrindray karama adaba hozy isika
vary, mangazo, katsaka, kitaya no karamany. Ary raha mandray vola izy dia miangatra any amin'ny 3 alina no karamany raha izy. Ary misy ara-motsy mandray n'izay araka ny resantsika teo. Rehefa tonga ny fanampiana avy amin'ny fanjakana sy ireo mpiara-miombonantoka izay manampy ny fanjakana dia mandray eo amin'ny 550 000 francs ray alina sy ray hetsy ariary ny karama fanampiny zany amin'le alohan'ny ray aman-dreny subvention io. Io subvention io raha isaky ny 2 volana kanefa tara io subvention io. Tara 1 volana, tara 7 volana, tara 6 volana, tara 2 volana satria zany aorian'ny 2 volana aloha izy voaraisina dia tara foana. Ny antony mantara azy dia tsotso io subvention io ary tiako anazavana ny mpampianatra izay dia raisin'ny fanjakana hoe transfert izy io. Io mantsy tsy karama amin'ny fanjakana fa zay mahatonga azy hoe subvention. Transfert zany io fanampiana izay alefany amin'ny draine sy ny amin'ny Cisco. Dia rehefa misy ny manahirana ny fitondram-panjakana amin'ny antony ara-bola dia io ny tapaka voalohany satria tsy dépense obligatoire izy io. Zay ny mahatara azy ary tsy hoe amin'izao fotoana izao ihany fa izay ny lalàna ny fitantanam-bolam-panjakana hoe tsy anisan'ny dépense obligatoire izy io. Dia nandray rehefa misy ny fidinan'ny teti-bolam-panjakana sana amin'ny fotoana misy teo dia tapaka zany subvention dia tara zany ilay izy tsy hoe very ilay izy fa tara. Ny zavatra manahirana faharoa amin'ny asan'ny mpampianatra frama dia rehefa tonga ny examen dia ny vacation mpampianatra frama koa dia tara. Ny antony satria mitovy amin'le teo hoe transfert zany. Ialana tsy amin'ireo mpampianatra rehetra izany ary fantatra fa andraikitry ny tena, andraikitry ny ministera no manatanteraka an'izany isam-bolana, isaky ny 2 volana fa dia tara izy aloha amin'izao fotoana izao dia ialantsika tsiny zany fa tsy maintsy miezaka isika amin'ny fanatanterahana an'izay kanefa fantatra fa mbola ezaka lavitra izay amin'izao fotoana izao. Izay no mahatonga an'ilay hoe ampidirina mpiasam-panjakana izy. Inona ny tombontsoa azo amin'ilay mpiasam-panjakana? Le tombontsoa azo amin'ilay mpiasam-panjakana voalohany indrindra le mpampianatra frama aloha amin'izany amin'izao fotoana izao dia tsy mandray ny retraite satria rehefa tonga ny fotoana dia mialamaina fotsiny zany ilay mpampianatra frama. Ny tombontsoa azo amin'ilay miditra mpiasam-panjakana dia tsotra. Voalohany amin'ny karama dia dépense obligatoire zany. Tsy misy tsony zany fahatarana zany ny mpiasam-panjakana fantatritsika fa dia mandray an'ilay bon de caisse na mandeha ho azy le virement. Ny faharoa ny tombontsoa lehibe ary tiako mba isotana ansatsika dia ny eo amin'ny karama. Raha no sub izy zany dia mikarama vary masaka. Raha sub izy mandray an'ilay ray alina sy ray hetsy teo fa raha ohatra ny ka miditra mpiasam-panjakana izy karama farak'izay kely aloha ny mpiasam-panjakana ety amin'ny fampianarana mbola resaka hafa indray mbola tolona hafa indray fa mandray izy manodidina ny 200 000 ariary roetsy. Zany hoe rehefa miditra mpiasam-panjakana izy zany dia mandray roetsy. Raha frame izy mandray ray hetsy, raha ohatra mpiasam-panjakana izy mandray roetsy. Izay roetsy zay 1 million de francs io manodididina. Raha fois 10 000 zay tanareo tsara fa betsabetsaka ary alohan'ny fanjakana isam-bolana ara-potoana ihany koa. Dia tsika zany zao tamin'ny 3e vagy dia 30 000 telo alina no andray karama sala amin'izay isam-bolana. 4e vagy 40 000, 5e vagy 50 000. Zay ny ndresahako teo hoe 570 isanjaton'ny mpampianatra amin'ny 24 dia lasa mpiasam-panjakana. Averiko tsara zany. Raha ohatra n'izany ilay mpampianatra frama dia mandray ray hetsy rehefa mivadika fonctionnaire izy dia avy dia mandray roetsy isam-bolana ary ara-potoana. Zava-dehibe loatra izay momba ny fampidirana mpampianatra frama mpiasam-panjakana izay. Kanefa ireo mpampianatra frama ireo mahalala tsara fa sady tsy niofa ny mpampianatra izy no ihany koa tsy nandalo fianarana ny mpampianatra satria fa ny nandalo fianarana ohatrany hoe ENS hafa le miofana izany hoe nandalo ivitoerana fampiofanana fotsiny nandritry ny fotoana voafetra. Ny fitiavany amin'ny fiarahamonina, ny fitiavany ankizy sy ny finiavany ampianatra no nahatonga azy teo. Dia eto zany tsika tsy maintsy kosa mametraka fa zava-dehibe amintsika ny fampiofanana ary faringe mpampianatra frama mahazo an'le fiofanana. Misy ara hitako na teny Manjakandry na natany Antsirabe le hoe auditeur libre. Le auditeur libre zany tsy tafiditra ao anatin'ilay olona mahazo miofana satria io voafetra ihany ilay izy tamin'ny herintaona teo amin'ny 4 alina teo no miofana tamin'ny titonty eninalina. Le auditeur libre zany dia le mpampianatra rehefa nataony recensement dia tsy tafiditra izy kanefa dia nanoka tena iofana tsy mandray ninina na ariary azy ary betsaka izy ireo manao auditeur libre izay sorana aminy satria zava-dehibe tokoa. Inona le fiofanana ho an'ny mpampianatra amin'ny matiera maro samihafa
ny fampitanan'le matiera le taranja zany fa fianatra malagasy fiofanana malagasy fiofanana français fiofanana marika fiofanana SVT fa fiofanana ihany koa ho an'ny direcole satria ny fitantanana sekoly dia hafandray ny angatana mpampianatra fiofanana ho an'ny direcole fiofanana ho an'ny fram zany fiofanana ho an'ny direcole dia fiofanana ihany koa ho an'ny fonctionnaire satria na dia fonctionnaire azy ianao dia mila mise à jour zany fahaizana mila fametrahana an'izay fahaizan'izay araka ny tokony ho izy manaraka ihany koa ilay approche PPO ny resantsika teo zany satria mety tsy azo n'ilay mpampianatra inona ary ty approche PPO ty dia eo zany no fanofanana natao nandritran'izay vacances zay ary ny tena marina mangetaetany anofanany io mpampianatra rehetra manerana anosy andry mato ministra somary ialatsiny kely aminao ngamba zany ngamba am'le fanatsavanao teo iny satria raha ny zava-misy zany iainantsika am'izao fotoan'izao ny mpampianatra anisan'ny tao hoe nyreharezany taloha hoe olona mpampianatra zany manany maizy azy dinina fa songombolo tena neviny fiarahamonina ao am'izao fotoan'izao na raha naheno zany hoe zao ny karama ray sy ny mpampianatra zany manoloana ny vidim-piainana sy ny karazany manoloana ny zavatra iainantsika am'izao fotoan'izao raha tsy laza fotsiny ohatra ny hofatrano sy ny karazany nefa isakilany misy an'ireo olona zay atao hoe manday karama amio pampana raha tsy lazatsika ny député ny sénateur sy ny karazany nefa ny mpampianatra dia tena atao hoe namolavola azy ireo mandray roesy fotsiny ny sasany raha izy teo zay tsy mba misy fe fomba azo atao mba fomba ijerena sy kelikely andreo mpampianatra ireo satria miainga am'ireo nge ny bazy ny fampianarana sy maolombanina zay politika apetraky ny fitonana ankehitriny ihany koa antsy sy ny aloha teo fa zavatra fantarina apetraky ny olona fantatry fa nareo mpanao gazety rehefa hoe ho avy lay ino vahiny dia milaza hoe afaka metraka fanontaniana dia napetraky le olona le izy ary dia zay nanazavaiko azy fanandray le olona metraka fanontaniana napita azy taty aminareo zany mety afangarony kely izy fa tsisy olana marina tena ny namana teo tena marina ary io moa zany tena mahavaky fo le izy mieritreritra azy le efa ny mitoerana maro samihafa voalohany be dia be amin'ireo député sénateur ingy mpampianatra ary tena hitako mihitsy aloha ny asa ataon'ny député maro samihafa manerana anosy ny sénateur koa mino fa mihetsikeziky amin'izany fa raha le député kosa aloha za zao rehefa tamin'ny après-midi teo dia nandray an'ireo mpianatra lauréat hoentin'ny député tonga ny aty Antananarivo fa miasa mihitsy ny député amin'ny Madagasikara aloha satria raha misy olona ahafahako mifanerasera betsaka indrindra amin'ny azonany information maro samihafa dia ireo député ireo tonga miborako hoe zao ny zavatra misy zao ny nataonay zao ny mandeha mifanampy rehetra raha tsy nisy an'ireo député ireo angambany sahirana ihany nytantana n'ity ministère ty satria tena mifanampy sa tsy mijery hoe atoko inona na atoko inona satria ny député rehetra dia mino fa miasa ao ary zareo dia efa tonga miborao tsy misy atoko na inona fa dia eo daholo lasa mifanany ihany ara moa hoe aritotran'ny avavy zany resaka reo zany rehefa mivoankety nareo fa tena miara-miasa daholo tsika rehetrarehetra ho an'ny fampandrosoana ny fampianarana sy zany tena isorako manokana mihitsy ireo député ireo satria tena manao zavatra be dehibe na sekoly io rehefa misy trano may izy ny tonga voalohany fianarana may dia efa izy ny tonga voalohany rehefa misy zavatra maro samihafa tsy jerevana ny toko zay fa dia miaraka ao daholo zany ary dia angamba ny amin'ny zareo be dehibe amin'izy ireo mpampianatra no mahatonga an'izay fa ny zavatra tena marina tokoa dia kely le karama resantsika teo hoe roetsy nge ny karama amin'ny mpampianatra kely zany ary raha ohatra ny ary mpampianatra navita monindrindro tsy teny sifre to ankoatran'izay roetsy zay satria io zao nitanjon'ny mpampianatra framy mba handray an'io efa zava-dehibe amin'ny mpampianatra framy longa izy mandray an'izany satria tamin'ny voalohany raha etsy mahery kely raha ialina sy raha etsy izay tsy azo isam-bolana akory fa mitambatambatrano fito volana sy volana zay vao azony kanefa itsika tsy maintsy mijery aloha mijery zavatra dindrana maro samihafa tsika fa tsy afaka androany tsika dia anova zavatra be dehibe satria tadio tsara fa amin'ireo mpampianatra frama ireo nge vaky ny fo malahelo ny fo fa misy 17 taona 20 taona mpampianatra frama ka rehefa mba mandray amin'izay izy aloha dia amin'izay fa dindrana lehibe amintsika eto zany resaka eto zany dia ohatrany kely zany na fa amin'ireo olon'ireo zany ny ady fo ary ty misy tantara kely tantaraiko anareo mahamenatra le izy ao anivon'ny fampianarana fa misy olona mifamono faty mihitsy nge rehefa ohatsy tafidro antany recrutement zany dia ohatrany hoe latsaka zany le anankiray satria misy ino réclamation dia tena misy tsy tena hoe izy ala iza fa manjary manahirana dia mivonono le latsaka zany lasa namono tena ny vonono faty mihitsy le izy manahirana nametrehitra an'izany kanefa nytiako resana aminareo izany zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao izany ny antony mahatonga antsika miasa amin'izao fotoana izao hametrahana an'izay zavatra izay ary eto isorantsika manokana mihitsy ny filohan'ny repoblika Erajonary Mampianina nananana an'izay fanapa-kevitra goavana zany ary manova fiainan'olona tanteraka no miala ao anatin'ilay situation an'ilay frame makany amin'ny mpiasa-mpanjakana
io no tamin'ny première vague natsonany responsable ny ONF teto Antananarivo dia navoaka le listre dia nanahirana ilay izy tamin'ny deuxième vague ray natao hoe commission régionale dia miditra ao zany ny syndicat sy ny tompona andraikitrany Sisco sy ny région nanahirana ilay izy fa amin'izao fotoana izao teo anatin'ny instruction ny filohan'ny république hoe ataovy mangarahara tanteraka io dia zay mahatonga an'ilay hoe recrutement ampahy be maso na ny fanaovana ny listre na ny famoahana ny listre dia tsy maintsy atao ampahy be maso tanteraka satria tsy azoko siany atao tantaran'ny Madagasikara fa tsy mbola nisy na piditra am-pasampanjakana sala amin'izao teo ny fampianarana izay lazantsika isan'andro san'andro hoe io ny baziny rehetrarehetra io fototra fampandrosoana ka manona raha fototra ny fampandrosoana io misy mpampianatra frama 7 taona mandray 3 alina 7 taona ngelona mandray 3 alina dia tsika zany tsika zao madevitra hoe roetsy teo ohatrany kely ohatrany betsaka fa raha ho an'le olona nandray 3 alina ny lasa roetsy le olona miandro 6 volana miandro 7 volana va mahazo an'le subvention mandrana azy isam-bolana dia miteny aminareo fa miova ny fiainany ary tsy ny fiainana any fa mifiainany fianakaviany ary tsy ny fiainany fianakaviany any fa mifiainan'ilay fiarahamonina ka eto dia amin'ny anaran'ireo mpampianatra rehetra no tsy maintsy isoratsika amin'ny filohan'ny république satria zava-dehibe fanapa-kevitra goavana zany ary tsy izay ihany fanapa-kevitra goavana ndraisiny tao anatin'izay zavatra izay satria tadio tsara ao fa ataovy nge le kajikajy nge hoe roetsy ampitombona ray alina ampitombona 12 volana dia amin'ny herintaona indray lasa roetsy ampitombona ray alina ampitombona 12 volana dia roetsy ampitombona 3 alina ampitombona 12 volana dia jerevo inona ny volana petraky ny filohan'ny république ho antsika mpampianatra ao anatin'izay ka indrindray mantsy tsy miresaka politika miresaka amin'izany fa miresaka fampandrosona fampianarana mihitsy ary efa miresaka fampianarana olona mpampianatra olona mpianatra olona ndray aman-dreny mpianatra olona mpitapana ka raha tsy mifampitsinjo ny olona dia mitsangana foana izay trano fa rehefa tsy ny olona mampidina ny trano io dia trano aolo andriamato ministra nisan'ny fepetra takina moa zany ao anatin'ilay tanjony fampandrosoana lovainjafy zay ngamba ny andikako azy zany lay ODD ny fampidirana an-tsekoly ireo zaza tokony hianatra zany ary ny fampanantonana ny toeram-pianarana na ny sekoly ny vahoaka zay tsy tokony andeha tongotra mihoatra ny 10 kilometatra dia asa izy io ny eto amintsika efa tratra be zay tanjony zay sa mbola ezaka be satria misy tokoa dia tena miampita rano ary reny mampitaitaina ny ray aman-dreny hoe andeha hianatra dia mandeha lakana ampita misy ary tena mandeha tongotra fotsiny mamakivaky an'iny rano iny ao ny voay rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra be ny rano dia lasa tabaka ho azy le fianaran'le zaza efa mba mety tsotratratsika androany aloha zay fa hoe mba fa voadinika ve mba hampanantonana an'ilay sekoly ho akaiky ny ankizy mpianatra mihitsy tena marina zany ary anivon'ny EPP moa zany nambara tonga fototra amin'izao fotoana izao efa azo lazaina fa efa akaikikaiky satria latsaky ny 10 kilometatra ny aotra ka hatramin'ny 10 kilometatra ny fanantonany ny elanelana misy amin'ny trano ny ankizy sy ny trano-tsekoly 10 ka hatramin'ny 10 kilometatra ny elanelana ao anatin'ny CEG sy ny tranony ankizy fa betsaka zany raha manao 10 kilometatra isan'andro zany tsika mety teo mandeha tongotra adiny firy zany raha hoe ataontsika hoe maketsy vato ohatra ny raha zay nandresana azy na makeria mety sy atositra ohatra dia mandeha tongotra foana dia tanareo fa misy elanelana be ny ao amin'ny lycée 10 ka hatramin'ny 30 kilometatra zay zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny manahirana amin'izy io dia tsotra voalohany amin'izao fotoana izao araka ny retary marika ny metsika teo dia raha anao anangana sekoly tsika dia voalohany tsy ampy 3 arivo trano fianarana eto Madagasikara zany hoe rehefa tratratsika izay 3 arivo zay isa-taona dia efa manakaikikaiky zany io 3 arivo io amin'izao fotoana izao ny tratratsika manodididina ny 700 na 900 eo tamin'ny 7 arivo tsika navita 900 tamin'ny 12 arivo tsika navita 700 amin'ity taona 9 arivo tsika ezaka anatratra ny 900 fa hitanareo zany fa mbola misy elanelana satria 3 arivo isa-taona ny trano sekoly trano fianarana ao an-tsekoly zany tsy hoe sekoly anankiray io fa salle de classe anankiray tokony ho ataontsika zany zay zavatra anankiray zay ny faharoa araka ny resantsika teo tsy trano fotsiny io fa fampitaovana ao anatiny
fa tsy fampitaovana fotsiny io fa mpampianatra matianina ao anatin'izay zavatra zay. Hitantsika zany fa mbola misy ezaka be deaibe ataotsika ary mahatonga ny olona tsy mazoto mampianatra fa ny olona efa tsy mety mahita asa any sy any vao tonga mampianatra ny sasany dia satria le kely ihany koa ilay karama nyresantsika teo. Ka io zany anatin'ilay plan sectoriel d'éducation nafatitra mametraka tsara amin'izay manomboka zao fa be deaibe ny trano izarazatsika trano fianarana mizarizary be deaibe ny azo azentsika hoe trano fianarana mijoro eo fa tsisy mpampianatra etrereto fa matorana sasany nge mpampianatra ray ho ana klasy dimy izy zay reo mampianatra eo dia hitanareo fa sarotra no mandamin'izay sy maman'izay androanindroany fa kosa tsy maintsy mametraka an'ilay planina isika ahafana mametraka an'izay apetrakisika ny tanjona dia apetrakisika ny programma anasa rehetra anatratraran'izay tanjon'izay dia manatona mpamatsy volontsika hoe ireto ny tanjonay ireto ny programma anasanay dia hoeto ampio zay anatanterahana an'izany ary misokatra ny olona rehetra isika eo dia tiako isorana manokana eto reo fikamanana maro samihafa na ONG io na association io na mpandalo io na ray aman-dreny mpianatra tsotro io fa tena mifanometanana amintsika amin'izao fotoana izao reo olona ireo satria tsapany miezaka ataon'ny mpampianatra voalohany indrindra miezaka ataon'ny ray aman-dreny mpianatra ary ndrezaka ataony ireo tompona andraikitra maro samihafa enivon'ny sekoliny. Araka ny fantatra Andriamato Ministra dia hoaverina zao ny atao hoe ny fandraisana ny inspecteur zany enivon'ny sekoly amin'izao fotoana izao izay atao hoe tsy nisy tao anatin'ny efapolo taona izany dia akoatra izay koa dia ampanaovina fifananana ihany koa ny atao hoe ny dirino ampianatra zany na ny fahazahoana ny mari-pahaizana CAE certificat d'aptitude d'enseigner zany afaka mba ampatarana ampianatsika hoe inona moa tena antony ampanaovana ny fifananana dirana ho an'ireo azahoana ny diplôme CAE ireo sy namerina indray ny inspecteur zany eny anivon'ireny sekoly reny indray. Ny CAE dia satria ny mpampianatra amin'izao fotoana izao la satsika teo zany tsy nandalo fiofanana izy fa dia ny fiarahamonina ny ray aman-dreny mpianatra no iza no navita BPC teto dia iza mazoto ampianatra dia iny lasa mpampianatra iza no navita baccalauréat teto tanàna teto dia iny lasa mpampianatra dia ny CAE zany dia fanadinana ho an'ny mpampianatra satria tsy nandalo fiofanana fa sady mampianatra izy no miezaka manofa tena na mandalo amin'io fampiofanana dia avy eo zany iny CAE iny sy ny CAP no fanadinana ho an'ny mpampianatra amin'izay zany tsapany dingana vitany ary mba misy lanjany ny zavatra ataony zany fa tsy hoe le diplôme na baccalauréat iny fotsiny nefa dia mijano mpampianatra eo. Ohatr'izay koa inspecteur Madagasikara dia anisan'ireo firenena eto Afrika izay ataoko hoe voatondro ho betsaka mpampianatra tsy ao am-pianarana be deaibe 300 mpampianatra dia tsy hita ao am-pianarana nefa mpampianatra le izy zavatra misy zany ny antony maro samihafa tsy resantsika tsony fa misy ny antony anankiray ohatra hoe resako teo tarany subvention mialao am-pianarana izy akan'le subvention akan'le bon de caisserie amin'ny trésorerie mandeha tongotra 3 herinandro izy tonga amin'le toerana sy mivoaka ny volan'ny trésor dia miverina indray izy dia rehefa mivoaka indray dia manao an'izay ka iza moa sady aka mivolan'ny trésorerie amin'ny trésor andeha ampianatra ohatra ny koa hoe mandeha zany la izy dia misy fiofanana na misy mpitondra fanjakana ohatra ny hoe tonga dia idina ny fianarana fa mitsena ny anina moa ntsika rehetrarehetra mpitondra fanjakana dia tsy mianatra koa zany le mpampianatra zavatra misy angesany eto Madagasikara ary fakatatra an'izany daholo tsika rehetra eo zany dia ametraka ny inspection zany tsika le inspecteur io zany voalohany mandrindra aloha miaraka amin'ny chef zapy miaraka amin'ny Sisco fa tsy hoe ny inspecteur indray lasa débat be ao tanàna akory tsy izay le izy fa mandrindra dia manara-maso ny asa ny fomba fampianarana sy ny politika fampianarana. Ny inspection tsy hoe biby fampitahorana akory fa ny inspection fandrindrana asa iarahana amin'ireo tompona ndraiky satsokajiny satria matetika rehefa diso mifankarala loatra tsika dia mifandefindefitra eo dia mifanao hoe tsy maninona arany satria marina tokokoa anatin'ilay mpampianatra Frama teo izy ve sady sy nakanina ve izy ao namelony manjana mivady amanjana ao anatin'ilay 6 volana dia io izy zany mba miezaka indray mba manao asa tselika manao zavatra maro samihafa mety mandrafitra mety manetsa mety manao charbon mety manao transporteur asa tsy fantatra be deaibe ny zavatra misy za malala mihitsy ary fa misy an'ilay chef zapy reny ampanofainy le moto satria ampanofainy le moto fa iny nafahany mampiditra carburant anatin'ilay izy lasa manao taxi moto misy manao an'izany fantatra daholo iny zany rehetra zany fa izay zany ny asianan'ilay inspection satria raha resantsika fotsiny eto zany izy dia ohatran'ny olona miresaka tsika fa tsy miresaka ataotsika eto tsy mivadika asa zay raha tsy misy olona manara-maso an'ilay asa dia ilay izay ny asan'ilay inspecteur. Momba n'ilay vitrine
vitrine numérique napetraka eny anivon'ny EPP sy ny CG ndro bato ministre film zany ro sekoly ataontsika hoe nahazo an'izy io ary ireny fampitaovana sy nyresantsika tao misy fampitaovana moto mena ny chef zap fizarana fahita lavitra eo ihany ko finday ny tablette mena ny mpianatra ny sekoly any rehetrarehetra any izy reny hoe fomba misy fiantraikany teo amin'ny lafiny voka-panadinana na ny faripaizan'ny mpianatra mihitsy araka resantsika teo ny fiantraikany misy fa ny fiantraikany tsy azo tsapi-pahitanana eo ny eo satria raha ohatra an'izao mampiasa tablety ianao tsy hoe rehefa lasa mampiasa tablety dia lasa mamaky teny sy mandoritra tapika eo fa mampiasa tablety moa napetrahantsika teo amin'ny ankizy any amin'ny lycée valorive ny tablety ny zaraina ho any ankizy any amin'ny lycée manerana anosy 10 eo moa misy ny very misy mangalatra misy manao aposy misy mitondra mody fantatritsika daholo misy an'izay rehefa mandray andraikitra amin'izany tsika fa ny tablety zany ahafahany ankizy manao recherche fikarohana ny antony mantsy tsy manana labo ny lycée karaha miresaka fotsiny tsika ohatra hoe physique chimie réaction chimique miresaka fotsiny tsy azon'le ankizy akory zany fa chiffre be dia be nitanyeo taremaritra soratra tsy fantany akory fa rehefa hoe réaction chimique dia raha mijery amin'ny internet izy mety mahita exemple hitany anatin'ilay ihany iny zany lay izy ary reo ankizy ireo mafy tsara ny resaka teknôlôjia dia zay momba ny tablety iny momba n'ilay telefôna 10 mizaraina ho an'ny mpampianatra ny directeur d'école manerana anosy 30 000 école nanjerentsika zany hoe eo amin'ny 3 alina eo no sekoly tantanantsika amin'izao fotoana zao 10 nahazo dia afana ihany koa reny mifanerasera amin'ireo directeur d'école rehetra manerana anosy tsy ny rehetra zany nahazo aloha fa ireo zay hita aty amin'ny ministera fa tsy manome information dia rehefa antaniava manareo tsy manome information dia zay tsy manana telefôna ino ary le telefôna dia miova l'information 10 zany mihetsika ny fahatelo dia resaka moto zany le moto ny chef zap rehetra manerana anosy dia ny mena moto tao moa nisy accidenté misy naratra misy raha matotsy mamitaingana moto dia mba maka chauffeur na moto izy dia ao koa miaraka resantsika teo mampanofa an'le moto satria tsisy carburant le moto be dia be ny zavatra ihainana expérience hita tam'le anatyle moto fa mety aloha le moto satria manampy amin'ny asa ny fanaraha-maso sy ny fampiofana satria chef zapy anisan'ny mampiofana mpampianatra efa ao ihany koa ny moto amin'ny consped miandry ny fizarana azy sika fa efa ao ihany koa ao ihany koa ny fizarana ordinateur imprimante amin'ny cisco sy ny draine eninjato no efa nozaraintsika manerana cisco sy ny draine fa dia ireny moa zany ny vokatra dia vokatra eo amin'ny asa aloha voalohany indrindra dia ny vokatra eo amin'ny fianarana dia mino fa tsy ho ela dia hitantsika fa ao anatin'ilay vokatra eo amin'ny fianarana ny fanovana ny raha fampianarana resantsika teo efa miresaka fampitaovana zay andriamato ministre ny zavatra hita mbola misy amin'izao fotoana zao nandritra ny fisidinana ataonay zany tany amin'ny fahatatsimonosy iny mbola misy atao hoe ny école zany mbola misy tafilanta zany raha sy nilaza tany tanandava zany ny tanay farany teo zany ny tany afahatry ny besalampy iny koa mbola nahitana ihany koa tiako antanina hoe mbola sekoly fi ireo zany mbola hoetsiretina zany hosokafana amin'ity fotoana ity zany zay efa nambarao teny moa le izy zany fa hoe mbola misy feny andalam-panarena amin'izao fotoana zao dia ankoatran'izay koa isan'ny fanahy napetraka ihany koa ny hoe famerenana an-sekoly ireo zazan-tsokan-daharana ary ny famerenana azy ireo ary ny fanenana ny ny famerena taona na ny redoublement aiza ho aitsika amin'izao fotoana zao andriamato ministre mifandona sekoly araka ndrasaka teo mila manorina sekoly telo revisa taona tsika tsy tratra zay 2014 eo amin'ny 900 teo no natao 2017 teo no natao amin'izao fotoana zao tsika ezaka anatratra 900 tsy ny fitondram-panjakana rery no manangana andreo sao dia azony sao dia ahetretinareo hoe ny fitondram-panjakana rery io fa ny anjara ndraiky ny fitondram-panjakana raha betsaka indrindra 200 fa mifampiresaka amin'ny mpamatsy vola mifampiresaka amin'ny fikambanana maro samihafa ary zay ny anton'ireny convention fiarahana miasa fanaovana tsy ny fiaraha miasa amin'ireo entité maro samihafa rehetra eo voalohan'izay ny faharoa tena marina be dia be mihitsy ny sekoly amin'izao fotoana zao tsisy jiro tsisy rano tsy manana dabli fa mipetraka amin'ny tany iny ankizy tsisy tafo ileo ilasan'ireo tafo lanitra teo ka ireny dia iarahana amin'ny rehetra ny fanatsarana an'ireny amin'izao fotoana zao aloha zany araka ny resako teo na izay eto ary tsy afa-po fa dia tsy zany akory no mahasakana ny tsy asana fa misy kosa ny ezaka natao ohatra ny fanomezan'ny filohan'ny repoblika kit scolaire 10 mihetsy sy efatra tapitrisa 4,500,000 raha ny tokony ho izy zany dia tokony manana kit scolaire daholo ny mpianatra rehetra ny amin'ny EPP fa izao cahier crayon
zavatra maro samihafa ny tena azo ny ankizy fa ny kitapo a dia ny ambaratonga voalohany no nahazo azy zany hoe le vao miditra mianatra amin'ity taona ity zany mahazo kitapo fa ny ambiny a dia kahie sy crayon sy namany efa misy fandaminana moa ny amin'izay zany fa misy kit scolaire zany pakina kit scolaire ho an'ny mpianatra 10 hetsy sy 4 tapitrisa mahazo daholo zany ny ankizy mianatra amin'ny EPP rehetra manerana nosy amin'ny fidiran'ny mpianatra io mety misy tarakely fa iny eto Madagasikara tsika mandamina an'izany rehetrarehetra zany mila logistika be dia sorana ihany koa ireo mpandrizony zany fa tsy mora manao an'izany misy région telo mety ho tarakely tonga dia teneniko meloa le izy sao dia mampimemen'olona ny région tsy mandrefana somary tarakely ny andirana tsy mandrefana fa tsy maintsy tonga kahie aloha zany izatsika tonga dia ny kitapo mety tarakely fa tsy tena hoe tarabe akory ny région Analanjorofo tarakely dia ny région Menabe tarakely tsy maintsy tonga ireo ary tsy maintsy mahazo daholo mpianatra rehetra amin'ireo toerana ireo misy ihany koa ny fandaminana izay ataontsika manomboka amin'ity taona ity ho an'ireo ankizy any amin'ny lycée inona moa ilay fandaminana ilay apetrakantsika hoe projet éducatif zany fantatry ny draina sy ny sisy koa io mba ezahana zany misokatra amin'ny manodidina azy ny mpianatra eny amin'ny lycée fa tsy mianatra fotsiny mianatra an-dakilasy dia izay fotsiny fa misy ilay projet éducatif izany hoe ny mpianatra isaky ny kilasy eny amin'ny lycée zany dia tokony asaina mivory asaina mifandinika dia miaraka manao projet anankiray io projet io mety hoe mamboly mety hoe mipiomby mety hoe manangana chorale mety hoe andeha hanao voyage d'étude mety hoe hanao conférence kely mety hoe andeha hitsidika orinasa maro samihafa fa ny mpianatra eo amin'ny lycée isaky ny lakilasy dia asaina mijery inona ny projet atsika eto amin'ity kilasy ity atao mandritra ny taona ahafahandrareo voalohany mianatra miara-miasa faharoa mametraka vina sahady ho an'ilay sekoly soazy manokana efa telo alina io zany zao nisan'ireo mpampianatra fram nraisy no mpiasa mpanjakana ndre mato ministra ary napiavaka tamin'ity taona ity moa zany dia tamin'ny farany zany dia ireo mihoatra ny 5 taona zava-dehibe zay satria tena hita tokoa fa nanamaivana ny ray aman-dreny any amin'ny rehetra satria niantoka n'ireny mpampianatra reny ary ianao moa nresaka ihany to mikasika an'le kit scolaire ary miavaka ihany koa satria tena misy anjaza mihitsy zany no nahazo ny fantaniko ao anatin'izay dia hoe tsy mba azo etreretina amin'izay ve tsy fantatro ny anomezana na kit scolaire ho an'ireny sekoly tsy miankina zay velona fa mety hoe nahita vokatra tsara ohatra satria misy ihany koa mantsy le fiarahamin'ombonantoka mifanjakana sy ireny sehatra tsy miankina ireny sao dia maharatsy tare loatra nareo hoe dia mifanjakana ihany ny karakaraina fa zay mba maheveritsika hoe nahita vokatra tsara dia mba omena famporisihana sy fantatro na valibabena ilay recrutement aloha tamin'ny première vague momba ny lehibe taona nresantsika première vague tsy nisy mihoatra ny 10 taona nraisina ary ny tamin'ny première vague ny tena nahazo tombontsoa dia ireo nanatritra fiofanana tao amin'ny NFP sy RNFP ny faharoa tamin'ny deuxième vague dia nisy 10 ny mihoatra ny 10 taona falatsaka ny 10 taona zay zany moa nraisitsika tamin'ity troisième vague ty 2,000 ny mpampianatra mihoatra ny 10 taona nraisina ary 2,000 ny mpampianatra mihoatra ny 10 taona falatsaka ny 10 taona zany hoe plus de 45 jusqu'à 50 2000 plus de 50 jusqu'à 55 ans 2000 tamareo zany fa misy zavatra mipetraka tsara ny antony nanaovana an'izao mantsy dia teo amin'ny fiabilité aloha resahana fa tsy manina ny fiabilité any donné atsika mbola sarotra fa rehefa nataontsika ilay apahy be maso zay baikiny filohan'ny république régionale mampianana fa iny ny timikorotanlotan'ity fa ahoana ihany izy zany zavatra tokony vaolana lasa olana dia efa nametraka ny filohan'ny république ataovy mazava mangarahary io totsika apahy be maso afaka manao an'ilay plus de 45 ans amin'izay tsika zany petraka tsara izy amin'izao fotoana zao ary mbola hoitohizana izany ny olana fotsiny amin'izao fotoana zao dia ny plus de 55 ans satria fantatsika tsara fa misy contrat 2 ans fois 3 6 ans zany tsy maintsy manao an'ilay contrat zay vao miditra amin'ilay intégration ka raha ohatra ny mihoatra ny 10 taona zany dia tsy mahafeno an'izay fefetra izay dia tsy maintsy hojerevana manokana momba anareo izay mihoatra ny 10 taona fa tsy avela hijanona fotsiny amin'izao anareo eto ihany koa manararoatra momba an'ireo resaka reo classement tsy adevitra be io hoe zay sorton an'izao misy reo classement tokony atao nireo classement ataotsika dia ataotsika tsy miaraka tsy par groupe fa ianao satria ianao ny concerné amin'ilay izy asa-panjakana no ataotsika eto dia ianao individuellement ianao manokana no manao an'izay manatateraka an'izay
fa tsy hoe atao par groupe io a de manirakoly anareo andana ataovy any reo classement de manome vola olona any anareo de ataontsika daholo de manangana vola tsika de dira angaty iny karakara reo classement tsy mety zany fa asa-panjakana ataontsika mpiasa-panjakana rehetra mangataka avancement mangataka reo classement tsy par groupe zany fa tsy raitray fa misy io azonareo atao io fa tsy maintsy angatahanareo io de miandry ny valin'izay fangatahana zay tsika ampitonina fa tsy misy olona mihitsy manao procuration de za moromorony leto de hoe 950 000 par tety a de ho ataoko nireo classement anareo tsy misy olona mahavita an'izany na iza eto ary tsy mahavita an'izany na iza eto miresaka aminareo eto ary mpampianatra tsy mahavita an'izany fa misy olona matsy famitapitaka anareo any ka manahirana le izy a hitako aty le izy am'le SMS alefatsika tsy misy olona afaka manangona mihitsy hoe vola de ho ataoko nireo classement na iza miresaka aminareo aty ary tsy mahavita an'izany fa kosa amin'ny mampiasa-panjakana tsika dia afaka mangataka avancement reo classement tsika rehefa matsapa fa mendrika an'izany dia ataontsika taratasy amin'izay lafin'izay efa nresaka teo ihany moa ny namana Jomianso andrimato ministre le any amin'ny sekoly tsy miankina izany tiako mba mahazo fanazavana bebe koa avy aminao ngamba satria fotoana fanarotana ihany zao nina fa anomboka zao ny rentrée scolaire zany efa misy manomboka zany no any ansedra tsy miankina zany isan'ny bedabe am'izao fotoana zao andrimato ministre ianao ngamba masapasarany zany reo sekoly tsy miankina zany maniry toy ny anana etseroa zany ary anaovana dokam-barotra atao fitadiavam-bola misy andrina fa hoe CPE 100% BPC 100% zany nefa ny fampianarana ao anatiny indraindray misy tsy mifanaraka aminy ny sasany aza misy milaza fa tsy mahazo akory ny validation avy any ministère zany ny fantanena tiako apetraka aminao andriamato ministre hoe aiza ho aiza ny fanaramaso amin'ireny fampianarana amin'ny sedra tsy miankina reny tena misy ny fanaramaso inona no atao hoe fanamby apetraky ny ministère zay zasahanao koa amin'ny fanaramaso amin'ireny sekoly tsy miankina reny voalohany aloha ny fifandraisana amin'ny sekoly tsy miankina dia mizotra tsara satria misy natao hoe office national des écoles privées ao amin'ny ministère izay arahana amin'ny direction nationale ny école privée rehetra direction nationale ny école catholique protestante ny FLM maro samihafa ny direction nationale koa ny école libre ao ny DNELM ao ny DNEPM izay ao anatin'ny fiaraha-miasantsika zany fa ny marina misy école enienjato eo tsy manara-dalàna io mola tsy manara-dalàna tsy nahazo autorisation de misokatra marina zany ary ny anjara ministère mijery an'ireny fa tsy anjara ministère manitsy sekoly ministère tsy manana fahefana de hiaraka amin'ny maka-polisy de idiny ty sekoly ty tsy anjara ministère zany fa anjara ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministère ny intérieur no manao an'izany mampiatra ny lalàna hoe izay tsy mahazo misokatra de tokony tsy sokatra ohatra ny zahatra rehetra tsy mahazo alalana misokatra de tsy misokafana fa misy moa zany eto Madagasikara sekoly tsy mahazo enjato eo izy nefa misokatra mangataka amin'ireo sekoly rehetra zay anao régularisation eo niveau an'ny primaire moa zany dia au niveau an'ny Cisco ny fanaovana régularisation no niveau an'ny secondaire et au niveau entraîne au niveau an'ny lycée aty ministère FOIP ny lycée ihany zany no mandalo sy ny ministre fa ny au niveau an'ny secondaire ny au niveau an'ny collège zany dia any entraîne ny EPP au niveau an'ny primaire any amin'ny Cisco io zany de etanina ny tompona ndraikirehetra au niveau an'ny Cisco entraîne mba hijery akaiky ny zavatra io ary anao signalement any amin'ny préfecture any amin'ny district mba anidy an'ireny sekoly reny satria famitahana ny ray aman-dreny mpianatra ny fanaovana milaza hoe zay école nefa tsy mahazo autorisation zany faharoa ny sekoly tsy manana autorisation de tsy afaka présenter candidat zany fa tsy maintsy candidat libre zany ireo ankizy ireo zany io dia efa nany ONEP amin'izao fotoana zao ny office national d'école privée miaraka amin'ireo direction nationale izay resaka izay teo dia efa manao an'izay ezaka izay ndresaka mihitsy teo hoe mahazo kit scolaire ave ny école any privé ny ankizy privé ny subvention menay any sekoly tsy miankina io moa zany arakarak'ilay masivana zay apetraka ao le hoe sekoly tsy miankina kely ny écolage alainy dia misy subvention vao malinomaly zao malasapotsy io no nanao sinia transfert ny subvention any amin'ireo sekoly tsy miankina izay hitako betsabetsaka ihany izy teo fa misy subvention ary fantatry ny sekoly tsy miankina zany io arakaraky ny toeboly io sahala amin'le subvention namenan'ny mpampianatra framy reny any transfert reny fa tsy dépense obligatoire de indraindray misy fahatarana kely indraindray misy latsaka indraindray misy nahazo tamin'ny heritonga tsy mahazo tsony am'ty dia fandaminana iarahantsika au niveau ny ONEP no mandamina an'izay
adindray mahery 10 na sy 9 minitra teo ngamba zay ny fampiresantsika teto andre mato-ministra mbola betsaka tianay hoan'ny tanina ny fotoana koa manapetra raha teo ary resaka politika moa saika ho napetraka ihany amin'ny maha secrétaire général lefitry ny ASVM manao kanefa moa hitanay fa zava-dehibe tokoa ny fampiresantsika ty fampianarany ty zay tena mankarary ny ray aman-dreny ny fandanina ny vola makarena ampianarany ny menaky ny aina dia natokana eo am'izay aloha ngamba ny resakisika androany fa alohan'ny sarahana eto angamba dia omenanao ny teny famaranana asa misy afatra ho an'ireo mpanabe sy ny ray aman-dreny mpianatra indrindra moa fa ireo kolonga madinika hiatrika ny fidirana atoato efa misy moa ireo tafitra an-dakilasy am'izao fotoana zao ho an'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ka asa na misy afatra ho anazy rehetra zay andre mato-ministra hiatrika taom-pianarana vaovao tsika ary taom-pianarana zay miavaka amin'ity taona ity satria isy dinganamba ataotsika zany anatin'ilay plan sectoriel de l'éducation hiatsona sy hanetanana antsika rehetra mpiantsehatra amin'ny fampianarana evon'ny faritra 2 manerana nosy fa dia ho avy ilay consultation na fankakevitra faobe momba ny plan sectoriel io be dia be ny zavatra tianareo resahana fantatro tsara zany ary amin'io plan sectoriel io nafahantsika mametraka zay hitahitantsika rehetra afahantsika manatsara ny ho avin'ny ankizy na momba ny resantsika teo hoe teny entina mampianatra zany na momba ny rafi-pampianarana zany na momba programme pampianarana zany na momba ny fifandraisan'ny fanjakana sy ny tsy miankina izay misy am'izao fotoana zao moa ny conseil national de l'éducation afahana mandravina ihany koa ny zavatra rehetra kanefa ity plan sectoriel de l'éducation ty tena zava-dehibe ho atsika izany tiako ambara dia ny hoe betsaka ny zavatra izaka natao ary tsy afa-popo velively tsika amin'ny zavatra vita satria hita ihany koa fa mbola be dia be ny zavatra tokony ezaka ataotsika kanefa dia mitodika amin'ireo tompon'andraikitra maro samihafa eo anivon'ny sekoly eo anivon'ny sisco sy ny draina mba aokatsika ho fitaratra sy modely amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana satria isika no anisan'ny misolotena ny fanjakana isaky ny commune maro samihafany ho anareo chef zapy le mitondra moto sady mamamo iny ho anareo chef zapy ilay manodina ny zavatra maro samihafany afantatro daholo ny renireny ary olona zay ko anareo fa manina ny tsy ho fantatro amin'izao fotoana izao afatsika miresaka an'izany betsaka ny ezaka tokony ataotsika fa tsy maintsy mbola mifanometanantsika tsy maintsy miray enitsika tsy variana amin'ny tsikera isika satria tsy mampandroso ny tsikera ny mampandroso dia miasa ihany no asa mampandroso ny tsikera ohatra mpanao baolina specta daholo nanyria dia mitsikeran'le baolina fa midina aloha ny kianja iry rehefa manao baolina fa sarotra manao baolina io ka itsika zany itsika rehetra dia mpanao baolina daholo na mpampianatra na ray aman-dreny mpianatra na mpianatra na fikambanana fefy mpanao baolina daholo tsika ka ity no resako aminareo mbola te resaka ianareo mbola metraka fantanina ianareo mbola mizahatra maro samihafa tianareo resahana fa tsy afaka mifaneraserintsika teto fa dia omeko anareo numero telefône ko afahanareo mandefa sms ity amiko sms ho iaho fa tsy miantso ianareo dia fa fanao mantsy izy ity dia aloha apetraka tsara sms fa tsy miantso ianareo raha mahita zavatra manahira anareo dia alefa sms ity amiko dia afahantsika mifampijery mifampitaiza ao anatin'ny asa fanabeaza satria zava-dehibe loatra zany mpampianatra efa mahazo azy dia ho an'ireo mpampianatra mbola tsy nahazo moa dia meko ihany izy ty sms no alefanareo fa efa eo amin'ny 900 eny sms valiko isan'andro dia miakatra kely izany aorianan'ity fandarany savaravina ity meko anareo zany telefôna koa 032 07 732 32 averiko 032 07 732 32 sms ny alefanareo za miandro tonga dia vavaly eo nareo satria hitanareo zany fa amin'izao fotoana zao 500 no valiko isan'andro fa tsy maintsy valiko ianareo ary ataovy mazava tsara ny zavatra resahanareo aza miantso ianareo fa tsy raisiko mihitsy izay miantso averiko farany 032 07 732 32 dia tiafandrimandro daholo dia mahereza daholo amin'ny asantsika fa tena asa fanompoana ny firenena sy fitiavatandrazana ataotsika rehetra ao anatin'ny fanambiazana mbola tsy miala aloha andre ministre fa misy fantanina na rehefa n'olona moa teo tamin'ny alalan'ny sms dia angatahako valiana vetivety fotsiny zavatra anankiroa ino ono zany nataonao magie nataonao ka tena nampangina tanteraka ny sepama raha izay ny faharoa dia ohatra ny lasa mitombo be ny mpiara-miombonantoka amin'ny ministera amin'izao fotoana zao ary tena miazakazaka any aminareo any fa inona ny mahatonga an'ireny olo reny ho liana manantona anareo zay nga many fantanina farany
tsy resaka hoe misy magie zany io ary ny syndicat rehetra 3 ministera dia isorako ary amiraza aminareo fa tena mafy niady hevitra amin'ireo syndicat reo satria tena miaro ny tombontsoa amin'ny mpampianatra tokoa ny syndicat ny zavatra niseho fotsiny dia araky ny resahako sady tsy afapo ny syndicat izay koa tsy afapoa fa dia miresaka eo ambony latabatra ary manasa ny syndicat ihany koa ka andray andraikitra ary dia efa misy moa mandray andraikitra ao anatin'izay zavatra izay io ny etaetan'ny syndicat tena marina resatsika teo resaka subvention resaka recrutement resaka vacation resaka karama tsy ampy fa dia efa miezaka moa zany tsika mifandratrana ny asa tsy mora ny manao an'izany hoe manao an'izany recrutement ampabe masy zany tsy mora zany mamaly an'izany telefona SMS 500 zany ary fantatro fa hitombo indray izy zao vao miala eto dia efa ilatsaka ny SMS ambiny fa tsy maintsy mifampatokotsika tsy maintsy mifampiresaka sika ary zay ny resahako amin'ireo tompona andraikitra diraina sisiko any amin'ny faritra hoe ianareo ny fitaratra ny fomba fiasantsika tsy maintsy avozina ianareo no olona izay misolo tena ministera ary tadio fa ny olona raha ohatra ny oza directeur d'école anankiray dia ataoko hoe manao ny asa tsy sala amin'izay tokony izy dia ministera rehetra itsika rehetra ny ray maloto ao anatin'ilay izy fa tsy ilay olona anankiray ihany fa dia zao nataon'ny fampianarana nefa mety olona anankiray manao an'ilay izy ka io tsy maintsy mandray anaikitra isika tsy maintsy mifampiresaka isika tsisy ahoana zavatra tsy misy olana zany rehefa eto ambonin'ity tany tsitsika dia tsy maintsy mahita olana foana fa izao ny fomba fijerevana an'ilay olana no hafa tsy hoe rehefa olana dia ifampitsikera dia ifanoto eto dia ifanoto tondro eto fa ny olana tsy maintsy misy foana any anaty fasantsika vao tsy misy olana zany tsony rehefa mitsitra fa misy foana ny olana fa ny fomba ijerevana ny olana fifampiresahana amin'ny olona fifampiresahana amintsika samitsika ary niezaka hoe raha ohatra ny ka isika rehetra mifampiresaka mitondra ny anjara publika ary isorana manokana ireo partenaire andresanareo teo fa tena bebe manao tsomby aloha mihitsy tonga mifanampy satria fantatry ny olona fa manao ny asany ary manao ny antsio zavatra ny mpampianatra ny tompona andraikitra rehetra ary rehefa hitan'ny olona fa misy vokany kosa ny asantsika dia tonga ny mpanampy satria ny fanjakana rery tsy mahavitan'izy io vitan'ny resantsika teo fa tara ny subvention apetsaka ny sekoly tokony ahorina fa tsy vita ny fanjakana rery io fa isika rehetra miaraka mahavitan'io ary isika rehetra no tsy maintsy mifanometana anatin'izany so raha manokana moa ny filohan'ny republikaina jonany mampiana satria fantatritsika fa fanapahan-keviny goavana no mahafahantsika mandroso angakaingana ao anatin'ity asa fampianarana ity amin'ny alalan'ny recrutement 10 000 isa-taona eveko fa afapo ilay nandefa ny SMS teo mikasika an'izay mbola misy tonga ihany ngamba tsy aly eto tsika rehefa to misy raha raisina avokoa fa dia omentsika amin'ny fotoana manaraka tapitra ny fandarana savaravina izao alina izao isorana betsaka ianao andriamatoa Paul Rabary ministre ny fanabeazam-pirenena ny vahiny teto aminay ary namaly ankitsipo ihany koa ireo fanontaniana napetraka taminao amin'ny herina ny tozao indray ny savaravina manaraka mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko